Tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana indray no iantranoana amintsika rehetra mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny Madagasikara Télévision na ny MATV amin'izao ary alahady izao ary ny alahady fahenina ny volana janoary taona 2024. Ty alahady ity no alahady voalohany no ny fandaharana l'actualité amin'ity taona vaovao 2024 ity na efa mifankahita ary tsika tanatin'ny fandaharana hafa dia iverinay fa rariny sitsiny raha mitondra ny fiarabana ombana firarian-tso mitafotafo amin'ny anaran'izay fandaharana l'actualité izay ho antsika isa tokoana maravarana izay mandray ny fandaharana amin'izao alina izao. Avy hatrany dia vavantsika amin'ny fandaharana vahiny ray aman-dreny sady eo misehatra ny politika, eo misehatra ny fivavahana no nasaina hitafatafa sy hidinidinika ary aneo hevitra atao anatin'ny fandaharana amin'izao alina izao. Betsaka nefa mahafantatra azy raha vao miteny fotsiny an'izany hoe satrobory izany dia iza moa no tsy ahalala fa ny révérend Andrianal John Andriamanampy izany resahana izany. Ankoatran'izay lafiny ara-pivavahana izay dia mpitarika ihany koa ny antoko AMF 3FM antenany izy no vahintsika miarabanao révérend amin'izao alina izao ary mankasitraka ny fahafojanao fotoana tafatafa miaraka amin'ny mpijery antsika amin'ity alina ity. Miarabanao ary ny firarian-tso moa fa narosonao dia ombako manana izany ho anareo rehetra miatrika izao fampitana ny resaka ataona izao dia firariana soa omban'Andriamanitra fitahinana ny tokantrano tsirairay ny sambatan'olona indrindra ny firenetsika ity dia mirary soa tompoko amin'izao taom-baovao zao ary manantena sy maniritsika mba ho taona sambatra sy taona ahitatsika fihavanana sy filaminana ary fandresena aza ty taona 2024 ity. Iverina kely tsika satria ianao ray aman-dreny no nasaina voalohany eto tany l'actualité amin'ny taona 2024 ity. Ahoana ny fahitan'ny révérend Andrianal John Andriamanampy ny taona 2024 lasa sy ny mety fijeriny an'ity taona miditra ity? Tsy misy tompony ny fotoana ny maly ny aratsika ny aina dia samy mahatsapa ny zavatra nisy na eo amin'ny tokantrano na misy ambatan'olona aza indrindrandrindra fiainam-pirenetsika ny ampitsy tsy fantatra fa ny fanantenana dia ny hoe hiroso any amin'ny famaranana ny krizy zay mampahorivoaka madinika indrindrandrindra ary ho any amin'ny fampihavana-pirenena ary hiafara any amin'ny safidy-moaka satria ny voaka ny tompony fahefana eo amin'ny tany sy fanjakana malalaka ary manaja ny atao hoe demokrasia ka dia irina mba ho toto-soamatsara ny fifidianana atsika. Betsaka ny adivitra mipetraka teto ray aman-dreny mikasika ny raharaham-pirenena indrindra mahakasika ny fivoahana amin'ny krizy sy izay lafiny hoe fifidianana izay. Ho anao manokana amin'ny fomba fijerinao inona no iverinao fa lahara-pahamehana tsy maintsy hirosoantsika mba hahafahana mivoaka aingana ao anatin'izay krizy izay ary manatratra no tanjona apetraka iverenana milamina araky ny lalam-panorenana. Efa mazava ny lalana napetraka ny atao hoe tondrosotra na feuille ny ekeny mpanosony rehetra izany ary ny ekeny nanatrika izany dia ireo avy any velany ka amiko zany ny tondrozotra no hitondrantsika amin'izany raha ho ajaitsika izany satria raha mahalala fa misy mahazo tombotsoa amin'izay tsy haka niteraka an'io ka hitatra ny tetezamita misy ho faly satria elanjaliana efatra taona tao anatin'ny kizo tao anatin'ny fahoriana ao anatin'ny tsy fisinasa dia reo kosa dia manantena ary mivavaka mafy aza mba hisiny filaminana sy fahenireny malagasy ho tonga amin'izany fividianana zany. Zany to no iresako manana amin'izay manana zay tanjona izay ary misaotra anareo MATV aho satria raha nasainareo ka izaho no mena fitenenana amin'ity voalohany taona ity dia hotsarovako mandrakariva zany fitiavanareo hazoko mizara zay heveriko fa tokony hatongavantsika amin'ny famaranana ny krizy
indrindraindrindra amin'ny firosoana any amin'ny filaminana zay mila aloha fitoniana tanteraka de misaotranao aho raha napahatsy kely an'izay ianao. Ny resaka fampiavanana ianao teo aloha teo a ao anatin'ilay dingana iverinao fa irosoana makany amin'ny famahanan krizy a io ihany keo dia ady hevitra be deabe no mipetraka amin'ny fomba anatanterahana azy sy ny fomba mety ahafahana mampiaina izany eto Madagasikara. Rehefa miresaka fampiavanana isika ho an'ny révérend André Naljon Andriamanampy manokana, fampiavanana toinona no eritreretiny eto satria rehefa mandeha anao amin'ny ankapobeny na makany amin'ny faritra na makaiza tsy misy malagasy olotsotra miady eto fa ny mpanao politika no tsikaritra tao anatin'izay krizy zay ho samy avovava. Fampiavanana toinona no eritreretina araka ny hevitrao azy? Misy de misy tokoa zay fiteninao zay nefa indrokely izy mpandrafitra. Ataontsika hoe mihavana avy malagasy tena morotevana atsika amin'ny ady poko tsofotra aminao zany. Efa nisy zany tamin'ny andro Ramanantsoa zay namoahana ny mpivahiny na mpiavy avy ety ampovoantany miainga atao Tamatavy zava-doza satria ny tao Tamatavy dia miaina izany. Mbola niainany koa ny tanora voaingana teo tany avaratra mbola any tapany avaratra any Degoiny Ambilobe irahantsika nandre fa teo amin'ny samy mpianatra de nisy izay sanatria lalana naika handeha tamin'izany lalana ratsy zany ka zay mila fandinihana sy fieverana fa sarobidy fihavanana amiko dia tsotra angamba ny famaleko azy raha nisy ny zavatra tamin'ny 2009 de mazava loatra fa nisy ady teto tsisy tsy afaka miady satria ny zara roa ny pomba any président Ravalomanana sy ny pomba any Andrindrina Rajoelina zay filohany asa teto amin'izany fotoana zany ka ny fandona reo ny sainana foy aza ary zay zavatra zay dia mazava loatra fa misy fiaingany zany zava-misy amin'izao fotoana zao de ny 2009 amiko tsy misy zavatra atenaina raha tsy izy mianaka amin'ny raha lahy aloha no mihavana dia ny président Ravalomanana sy ny Andrindrina Rajoelina reo a no tompony ataotsy hoe protagoniste izy izy fa reo zany ny loharaha ny puira zao karazana fahasaranam-pirenena miainga tamin'ny fifandonana 2009 ary ao anatren'izay dia ny pomba kosa misy moa le mahazatra fitenena koa misy papia-dengely efa misy defa io mahazatra azy tamin'ny fitondrana fandimby dia io olona io no mahita zavatra tsy fahita mampanao zavatra tsy fanao ary indrindraindrindra mahay milomano ka zany rehetra zany de malagasy rehetra de mahalala an'izany ka mba hialana am'izany no nahatonga manokana nanao ny taratasy ny 12 ny 12 Jolay 2011 nalefako tany amin'izy mianaka amin'ny rahalahy zany taratasy zany voaraiso matsara Ravalomanana sy Andriamatora Rajoelina samy nandray taratasy reo ny anankiray hanaporofony zany dia ny président Ravalomanana telefony ahy ary nilaza ny heviny ary ny ety moa dia iarahantsika malala fa nilaza ny heviny hatrany Andrindrina Rajoelina ka nahatonga tamin'izany fotoana zany ary tsy natoko tena satria akolafy Ravalomanana ny tenako ary mety namako aza tezitra fa maninona no ampihavanana izy de nieritreritra hoe tsy dia avy amin'ny fony zany fa avy amin'ny tombotsoarovany fa mamela hiloko azy aho raha ohatra ka fampihavanana atao satria amin'ny mahampitandrinahy de no hoe sambatra zay mampihavana ka everiko fa adidiko zany amin'ny maha représentant légal ny fiangonana Kibangista zay no asa napetraketiny Jesosy ahy ary nanirahany papa Simon Kibangoa hampihavana ka rehefa tonga ny fotoana nanaovako an'izay dia nahatsiaro manokana azy ray aman-dreny mpiangonana satria tsy izy tsy mahalala fa katolika ny Andrindrina Rajoelina FJKM ny président Ravalomanana amiko zany
dia nanoratra koa aho ho any archevêque d'Antananarivo sy ny lehibe ny FJKM pasteur Lala rasirasa ka everiko fa misy dikany ny fampihavanana na de teo azy nefa de nahatsara zavatra ny zavatra natao ny professeur président république teo aloha dia professeur Jafelbert zay fa nanana karazana finiavana ho amin'izany fampihavana-pirenena zany ary tonga ny fotoana zay veriko fa mifameny ny eritreriny ny asany sy zay nataoko onoa révérend mipetraka ho mpampiavana ianao niara malala fa atao anatin'ny akolafirafahalomanana ary niara-diatrany ny anaranao ary mbola mipetraka hoe maire légitime Antananarivo ho an'ny mpomban-dravalomanana sy ireo mpiaradia aminy ipetraka ho mpampiavana zany ianao zao nodika an'izay ve atraiza ny ahafahanao mipetraka amin'ny toerana mpampiavana satria fantatra izay fiandanina mipetrahanao zay teo aloha ama mpiaradia tsy nisy fepetra sy mpanoana tsy isy fepetra n'Andriamatora Valomanana Marika zay eritreretinao fa oiliny elanina amin'Andriamatora Tsoilina ianao zao teo amin'ny toeranao tokoa aho nahatonga anao nametraka fanontaniana tombona le fanontanianao mba hatanterahako zany dia nangataka tsodrano tamin'ny bureau politique aho nangataka tsodrano tamin'ny chef spirituel anay papa Ray Masina moa ny administration catholique dia papa Simon Kibango Kiangani zay mpitondra ny kibangista maneran-tany zay mipetraka any Kamba any Congo nangataka tsodrano aho mba hidirako amin'izany ary nahatonga ahy nangataka tsodrano tamin'ny bureau politique dia satria AMF 3FM ary tsodrano tamin'ny zanaky dada ve nisy ny afahanao an'izay zay mihitsy a no efa niteneniko tany amboalohany hoe nisy sahiratsaina nisy aza ohatra nampiseho tsy fahafaliana nefa dia nihoarako zany satria amin'ny maharay mandreny ampanahy ahy no nijoroko ho mpampiavana fa tsy amampanao politika ahy zay indrindra ny nahafinaritra ahy satria toa reo olona rehetra zay ny salasala tesitra aza vokatry ny fanapahan-kevitro hoe hampiavana dia izy ireo indray miantsoantso fampihavana-pirenena misaotra mahazatra amen alleluia amin'izay no valiko an'izay fiovanjavatra izay lay casquetine zany no entinao mampiavana eto ilay mampitarika ny AMF 3FM sa ilay révérend fiangonana kibangista sa ilay maharay aman-dreny tsotra fotsiny amin'ny Malagasy satria iresaka fampihavana antsika raha ny fomba fampihavanana soatoavana kristianina manana amin'ny maizy azy zay amin'ny fomba kristianina ohatra ny fampihavanana amin'ny fomba malagasy ary ianao ray aman-dreny malagasy avy amin'ny faritra zay azo lazaina hoe mitazona sy mametraka ny hasiny zany malagasy ny anarandray zany samy manana amin'ny maizy azy reo soatoavana roa reo fampiavantsika eo no mahatonga ilay fanontaniana hoe amin'ny casquetine amin'ireo casquette fatelo moa zany le maire légitime Antananarivo ianao casquetine amin'ireo no entinao ampiavana ary fomba ahoana no iverinao fa amahana ny olona fampihavanana zay tsy vita atao anatin'ny efa-taona marabatonga ny datim-pifidianana amin'ity taona ity naroviana zay naroviana aloha misaotra ny fanontaniana everiko fa efa voavaly sahady satria amin'ny maharay mandreny ampanahy ahy no mavesa-danja amin'ny fikainako amin'izao taona zao maha représentant légal ny fiangonana kibangista dikan'izany zay no nahatonga nangataka hoe tsodrano tamin'ny bureau politique satria na ny bureau politique ko azy na AMF 3FM dia osadaikatra fa ina te ataon'ny révérend ity satria anisan'ny nahazo cocktail molotov ny tranoko naika maty tao zay mianakavy ny fiangonako moa dia ny raha nahita fa voan'izany toa ary ny gazy lacrymogène zay nidirako hôpitaly fa raha tarany roa andro ah dia angamba tsy miresaka aminao tsony amin'izao fotoana zao zany rehetra zany dia noharako zany amin'ny teny français j'ai dépassé tout cela noho ny maharay mandreny ampanahy hoe tsy mety zao a manana didy aho hampiavana fa kosa no ty no amarinitro tsara hoe izy mianaka amin'ny raha lahy aloha tsy maintsy mihavana hatsapatena fa tsy lalana ho any amin'ny tombotsoa pirenena sy tombotsoa ambony ny firenena zay zavatra misy tao ao zay satria firy moa ny very asa firy mata fandonana na fanafihana na fandrobana ka
tsy afaka ijery nao beboly eny misy azany vehivaza moa ny teny hoe ataoko hoana ny ijery ny fahorian'ny fireneko ka ny tena amaray mandreny am-panahy dia tsy afaka ekipy maso hanana zay hambopo apetraka mahampitarotolona politika zay fa kosa mipetraka no hoe tsia hiroso any fampihavanana ny tenako ary de nytatrahako zany kasikety moa nyfirazanao azy satrobory ka dia lay hoe satrobory zany dia karazana boribory ray any volany molbolany ray ihany ka dia sady mahatsiaro ny teny araky ny tena hoe tsy azo ahoka ny anarandray ka ny anarandray zany de volazanao fa sarotiny am'izany fihavanana fampihavanana zany ka mifameno zany ka zay teninao zay isaroko anao napahatsy ahy fa mifameno na mahaolombelona tsotra na mahaolombelona zay mahatsapa fa tompona didy eo amin'ny tenin'ny tompo hoe sambatra zay mampiavana sehatra manahoana ary no verinao idira nefa nisy ny dingana nataonao zany teo amin'ilay hoe taratasy nalefa tamin'Andriamatora Joela sy Andriamatora Valomanana ny antsona n'izay fampihavanan'izay sehatra manahoana no verinao anoizana an'izay misy ny rafitra napetraka anaty androm-panjakana ao anatin'ity tezamety ity zay eritreretana ametrahana n'io fampihavanana io mieritreritra hiditra aka toerana sy andraikitra ao anatin'izay rafitra ara-panjakana ao anaty androm-panjakana ty tezamety zay ve ny révérend Rénal John Andriamanampy sa manana sehatra hafa every ny hitondrana ny fampihavanana handaminana ny raharaha araka ny fomba fijeriny efa mezaka ny tompon'andraikitra ara-panjakana raha niditra amin'ilay fanomanana ny atao hoe FFM zay zava-dehibe loatra raha ohatra ka nandeha ho amin'ny tsy mitanila ary anisany nilazany hevitra hoe tsy mety lay nampijoroana le teoloha iny satria fampihavanana de ça ne se décrète pas tsy azo hoe soatra ny taratasy de tia ny lalàna fihavanana tsika mirahalahy mianaka zao raha tonga eto no ajainao aho de voatery manaja zay le hoe fomba amam-panao fa raha ohatra tonga de hoe za ry zokinao dia hanao teny zay tsy mendrika de anao tsy afaka hanajahy na de ray aman-dreny ara-panahy na zokinao azy zay rehetra zay ny mahatonga hoe efa niezaka ary misaotra ny ministra zay mikarakara n'zay efa niezaka manao izay ary mino afa-tsy ela dia ho tafatsangana ny FFM na izany naty zany azy dia heveriko fa tsy maintsy manaikitsika fa ny professeur Jacques Albert zay président république teo aloha de efa niezaka ary mendrika ho amin'izany koa izy mianaka amin'ny rahalahy dia ao ny amiral Didier Ratsiraka zay président teo aloha ao ny professeur Jacques Albert efa volazako teo ary ao koa ny président Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina zay satria izy mirahalahy mianakireo tsy maintsy miavana ary ahita ny lalana hahasoa ny tombontsoa pirenena araky ny maha fitiavatandrazana satria tsy ny tany ny tandrazana fa ny olombelona mpiaramonina mpiray tandrazana ka any koa hahatsapatena ireo nefa moa misy ny atao hoe expérience na efa niainana teo amin'ny fitondrana ka mahalala ny zavatra tokony atao izy efatra mianaka amin'ny rahalahy zany de verika fa hanampy be debe ny FFKM zay efa nisaorao satria tapa-kevitra ny FFKM efa nidroso azy amin'ny dingana nataony CFIP tamivavaka iombonana teo ary efa mana programme atoato fa iroso am'izany amin'ny lalilalina koa ka ako dia nalaza pahatsorana teo amin'ny gazety sy ny télé ary ny radio fa rary ny sisiny raha prosihina ampina vavaka ny FFKM hatongavana am'izany fampihavana pireneny zany fa tsy révérend no dia hidoka tena hoe manana ny fahendrena tsia nisy ny fampivavahana iraisam-ponina karakarain'ny FFKM herinandro vitsivitsy lasy zay tafiditra indrindra ao anatin'ny hoe fiverenan'ny FFKM fampiatsona fampihavanana sy fanelan'elanan'io ny arahantsika nahita ary tsy verenana lavabe eto tsony angamba ny zavatra nitranga hoe izy ny sokady tsy tao izy ny sokady zanapana politika tsy tao anatiny ny fahitany révérend Rénal John Andriamanampy azy manokana ve mahafeno ny fepetra ahafahan'ny ankolafy rehetrarehetra ankolafy politika zay ny fanandrina teto amin'ny firenena
mametraka fitokisana aminy amin'ny fanelanelana ny FFKM amin'izao fotoan'izao. Amiko dia matoky ny ray aman-dreny izay loloavina tampondroa ireo aho satria izy moa malagasy kristianina eto ary izy ny fiangonana matanjaka na maro mpivavaka raha tsy efatra ireo misy aza moa fa nlazoremarika tompoko milaza fa mbola tsy ampiatsasa manila amin'ny malagasy eran'ny Madagasikara ny kristiana. Amiko le isa aloha dia zavatra samy malagasy an-tanan-dehibe ny tiana petraka amin'izay tsy fantatro satria amiko a misy vahiny teto Madagasikara izay nilaza rehefa nivoaka fa hoe tena mandroso Madagasikara sy tena feno usine hay tilikambo fiangonana no hitany dity zany fa isaky ny fitany dia misy fiangonana eto misy mpivavaka eto ka diso any zany tenao zany hoa asasa manan'ily zany fa ny malagasy maro anisa dia kristianina ary maro anisa amin'izay dia amin'ny izy efatra amin'ny rahalahy mianaka zay lazaintsika fa FFKM misy fahadisoana kely aza moa satria raha nijery kely teletsika tamin'ny vavaka teny amin'ny fanombohana teny amin'ny vavaka natao dia teo révérend fa ny satroborony tsy teo dia lazain'ny télévisiontsika hoe ianasiany tao tsy tononona ny anarako satria le satrobory zany no révérend fa tsy le révérend maolona satria de ninina nga ho iaho satria ny gazety ko dia satria ho iaho hoe sarotro an'ny olona ny mahitahy tsy misatrobo ka tsy nanome tsiny an'le olona le mpilaza vaovao na izany zany aza dia matoky aho fa vitany izy efatra amin'ny rahalahy reo a ny hampiavana atsika raha ohatra manana finiavana amin'izanytsika ary mino aho fa efa ampy zay fijaliany zay zay fahoriany zay zay tsy fahampiny zay ka ataoko fa samy efa dodina ho any amin'ny fampiavanam-pirenena zay afara ny fividianana malalaka ary azo antoka fa hisy tsy ho ela. Rehefa miresaka fampiavanana sika révérend tao anatin'izay efa-taon'izay dia ny ray aman-dreny mpiangonana trano ny voateny ny mpitarika politika sy ireo filoha efa nandalo teo amin'ny fitondrana trano ny voaresaka ahoana ny tokony ho toeran'ireo ray aman-dreny amin'ny malagasy atsika ao anaty fiarahamonina malagasy izay manana famaritana ihany koa natao hoe ray aman-dreny zay aiza ho aiza ny tokony toeran'ireo olona ireo satria betsaka ihany koa no nivoy an'izany hoe komitiny olon-kendry eto Madagasikara hipetraka ao amin'ny fampiavanana zany izay mivelatra fa tsy nakaikona ao any fiangonana sy ny ray aman-dreny politika ihany fa misy ny ray aman-dreny ara-piarahamonina na tamin'ilay rafim-piarahamonina ara-drazana mihitsy atraizany eritreretin'ny révérend fa tokony toerana misy an'izay sy ny mety ahatsara ny fidirany na tsy ahatsara ny fidirany. Araky ny tsy litsofina dia tsy ho vita ny FFM ihany no apetraka ho amin'izay asa izay dia ny hirosoana any amin'ny tsaratsara koa fampiavanana fa isy karazana conseil de sage zay ho an'ny olon-kendry ho an'ny ray aman-dreny zay hananadidy amin'izany tsika moa dia mahalala zany hoe naiza misy anao eto Madagasikara dia misy ny toe ray aman-dreny toteny ary eketeny ka voalazanao zany zavatra zany tsy misalasala fa ho anatin'ny programa zany rehetra zany satria tsy olona efatra no ampiavana na ampiavana fa fandrombona ny daolobe zany zavatra zany ary zay no nahatonga ahy napahatsy ahy hoe efa nanana fiomanana amin'izany professeur Jafy Albert andao ampiarina zay zavatra atao amin'ny eritreretiny ary vonona koa moa révérend hanampy azy raha ohatra ka ilainy zany satria asa mpitiavana no atao. Matombo resaka fampiavanana isina fitoniana ivoana makany amin'ilay vahaolana ialana amin'izao krizy zao vao resaka trano ny resaka lafa fifidianana zany rehefa miteny an'ity hoe famahana olana sy famahana krizy ity tsika révérend Rinald John Andriamanampy nisy ny tety andro efa navoaka ny senita raha ny fahitanao ny zava-misy amin'izao matoko venao fa raikitra ny fifidianana amin'ity taona 13 ity voaja ve ny daty sa mety hisy ny fiamorana raha ny fijerinao azy. Sarotra ny mamatatra ny episo fa hatreto aloha dia manana fahavonona ny senity araky ny tatotra nataony ny raha tsika nahita iny fa tena mandrosony na izany zany aza dia tsy kely lalana koa satany tsika eto amin'ny faritra zay raha malala fa miasa de miasa ny franc-maçonnerie miala tsiny fa mivatambatana le fitenena ka
tsy mitombotsy misy kokoa ve zay mialatsiny aho miasa de miasa amin'ny franc-maçonnerie io zanao azonao azavaina misy kokoa ve zay franc-maçonnerie de fantatrao fa karazana tanana kavana zay ampiasain'ny satana ka ny satana de lehibe ny korotana ka everika fa izy moa tsy alala zany ho franc-maçonnerie zany fa akosa nefa de matahotra fa raha izany no hanjaka eto na avela hanjaka eto na mena laka ho am'izany dia tsy ho tanteraka satria firenena mandala ny maha kristiana Madagasikara ao ny musulmane zay ataoko hoe manana fotomponony tena lalina ary mendrika sy zay rehetra mbola manana finoany zay ivela maha kristiana fa akosa de mahalala hoe ny malagasy a dia manana zay fotoposainana nahalala hoe foinjanaharo an'ny malagasy ty tany ty ka no zany a tsy mbola nisy akory ny kristiana no efa natahotra ny zanahary ny malagasy ka rehefa miteny zanahary ianao de miteny Andriamanitra rehefa miteny Andriamanitra de miteriny ny fiangonana na moske na fiangonana dia tenenina am'izany ka everika fa tsy de isalasalana ny fanantenana hoe ho tanteraka io nefa eto a de melo lalana anao satria hananendrika politika ray nyteniko eto mialatsiny aminao ah satria ianao mpanao politika raha teo ane tena mpitaritolona tsy mpanao politika tsotra satria raha mpanao politika tsotra aho a tsy mandeha mamono tena makesy makery fa mpitaritolona de tsy manaiky ny zavatra atao tsy mety indrindra mahakasika ny voaka madinika hatram'izay izy moa tsy mahalala an'izany fa efapolo taona zao io ny AMF 3FM natomboka tamin'ny 3FM tamin'ny 73 ka hatram'izao dia miandany amin'le voaka madinika ka raha miresaka an'izay ny tenako de hoe misy de misy ane tahotra zay tsy ahatongavatsika any ohatra raha ohatra ka le fitiavatena no jerena ka miandany fotsiny amin'ny fotokevitra nefa ny eto tsika malagasy tsy fotokevitra fa karazana tsangan'olona no atao ary zaza mahatonga ny vahoaka ifidy de rehefa tafiditra eo mitoeran'le olona vao zay manangana toko politika tsy matotra izany ohatra ny tenako zao de nitaizany président Philibert Ratsirana tamin'ny 63 zaho no nanompoka nitarika ny tanora PSD taona jusqu'à 72 voalohany voako teto Madagasikara de tao Dar es Salaam tarika ny MSM mpianatra sosialista malagasy nisy fionana tao Dar es Salaam tany Tanzania avy eo aho de mbola nitarika tanora koa ny rahana tamin'ny fikamana tanora maromaro tany Paris tany Moscou ary anisany ty tanako ty mba nandray ny tana zany Kourtseva zany nandray tana zany Tereskova zany vehivavy niakatra tany ambony tany dika zany a efa mba elany etezana ka efa na de tsy manam-bolo ah zany satria mialatsiny raha hiala satroka ny kibangista de tsy misy volo rehefa indrindra mitondra fihavana ka tsy ny voloko tsy misy fa ny fahetezana nahita elanetezana mipetraka zay hoe elanetezana zay ianao betsaka ny lalana ny lalovana tao anatin'ny sehatra politika ara-pitarika ianao amin'ny sehatra politika ianao ihany ko no nitsotra teo fa dia miandany amin'izay vahoaka madinika izay raha ny fanamasahana ara-potokevitra zay moa fomba filaza azy nampianarana tany ampianarana de mbola zay nitadita rehefa miresaka politika hoe ny fanamasahana ara-potokevitra tany anivo ny katro fikatroana politika tany iverina fa manana an'izany traikivy zany ianao raha nitata ny tenenina teo ny zava-misy eto amintsika ny olona mpikatroka politika ao anatina toko politika ny akabiazany amin'izao fotoana zao tsy atarafana an'izay faharesen-dahatra ara-potokevitra izay fa mitsambikina amin'ilay lazantsika hoe mamatika palitao isaky ny odina Révérend Andrianal John Andriamanampy miandany amin'ny vahoaka madinika ho avy ny fifidianana ary matoky izy fa ifisa ny fifidianana atraiza ny fatsapahanao ny fahavonona ny olona ifidy tena ifidy marina tokoa fa tsy la hoe malalaka ny mifidy fa hoe afaka mandanjalanja ny safidiny ve ireo lazaintsika hoe vahoaka madinika ireo satria ianao de miandany aminy ianao de mitakosina amin'ny andavanandro andreo zava-doza nisy teto amin'ny firenena satria nisy fotoana nisy CSR rehefa hatramonimaaza zay matotra tsara noety ndray mandreny monjajaona de nyzara efatra rahatsika nahita zany satria may mateo CSR tsara karama de namoriporina
olona fianakaviana na pray dolakafo dia nanao dossier da nalefa tany amin'ny atany dia tafatsangana ny monument makatsy makary tsisy ataoko fa tsy ilaina ho détaillena zany fa kosa mbola nilaza loza tam'ty farany ty satria rehefa atao ny CT sy ny CST de niazakazaka de am'izao fotoana zao misy telondato ny atoko ao anatin'ny volana vitsivitsy ve re olona de misy aza gamba mihina fianakaviana raiky amby folo zay moa no anatin'ny statut dia mahafita toko izy mianakavy maro sao mba lasa CT na CST na ina koa tsatro zany hoe le foto-kevitra tena ijorona ao ny socialisme ao ny capitalisme ao ny fédéraliste ao ny état unitaire misy zavatra azo atao zany safidy raha ohatra ka mbola hijerezay tsika satria ny olona rehetra de mahalala fa hoe tokony hisy ny fiovana eo amin'ny lalam-panorenana ka safidy vahoaka teo amin'ny état unitaire zay misy ve ka nahitany vahoaka soa ve zao sa ho any amin'ny fédéralisme zay nahitany Allemagne sy ny firenena lehibe matanjaka nahitany soa ka tokony zany hisy référendum karazana safidiany-baoaka avy eo no mipetraka le hoe foto-kevitra zay tsy maintsy ijorona ka hoe raha ny tena marina tsy mitokony ohatra nisy 10 ny atoko politika raha nitsangakevitra nyjerena fa hoe efa nisy zany tamin'ny andro ny siny amiral dideratsiraka raha metraka ny CSR izy de nisy zany tam'izao fotoana zao raha napiazakazaka ny manatsaina nefa tsy manam-panahy hoy satria ahoana moa ao anatin'ny volana vitsivitsy dia hisy telondato ka io ndraika matsy révérend no anapahako anao hoe ny fantarina mipetraka hoe eroso ny fifidianana antsika ianao matoko eo raikitra ny fifidianana ary zay ny vahaolana na fifidianana avy hatrany io na mbola izy fitakina référendum io fa ilay vahoaka zay fototry ny démocratie andray anjara am'izay latsapato zay ve matsapa ve ny révérend général John Andriamanampy raha mitaha mitraikifana ananany hatramin'ny 1963 araka ny teniny teo fa vonona andatsabato ary matotra izay latsabato sy safidiny vahoaka malagasy zay am'ty ndray mitoraka ty ampisy fanovana hafa ndray to amin'ny firenena amiko dia nisy tsirairay ny mieritreritra ny zavatra ny aina tao anatin'ny efatra taona raha tsara zao de amiko de ho any amin'ny fadreseny zay nahitany zao zavatra zao raha ratsy zao fa langiry-firy de ho any amin'ny fiovatsaina fiovam-panahy ary manana targetry hoe avyleo zay mba tsy ho amin'ny lalana zay efa nenana tatoato ka zay ny mahatonga matoky reo vahoaka ireo fa kosa moa misy le fahaizany sasany raha malale misy araky ny tena hoe mamadika palitao iny moa efa voalaza votarelory fa mba te hina-kanina sasany dia miazakazaka ny am efa 3 FM hatram'izao dia nandia ny fiainana hatramin'ny ramanatsoa général dia efa niakatra tao pabea zay nahazahoako ny fanandrina tamin'ny tompona raikitra tao noho ny hevitra tsy maintsy ny fanazavana toy zany koa tamin'ny fitondrany amiral tamin'ny fitondrany président Jafy Albert tamin'ny fitondrany président Ravalomanana sy izao misy am'izao fotoana zao dia Andriamatoa Andry Rajoelina ka amiko zany le vahoaka samy mahalala zavatra ny ainany ny fahitako aloha zao de ny olona te hitomany ary malahelo satria ny ainany tamin'ny andro tsiranana Philibert Tsiranana dia tena zavatra hafa politika nikibo satria ny malagasy de hoe ny voky maraka namany zao ny olona noanako tsy miasa tsy misy rava ny fananana noho ny daroka sy ny fandrobana sy ny halatrombo sy namana ny besandra ny be vola manao ny atao ny vahiny moa tonga eto dia manao tsinitsinina ny tompo-tandrazana zany rehetra zany dia mampisaina ka amiko Andriamatoa dia matoky hafa ahay safidiny olona ny zavatra ny ainany ny safidiana mino zany misotra makany ny famaraparanana ny fandarana sy andresaresaky tsika révérend général John Andriamanampy ny zavatra nitranga isongadina tamin'ity herinandro ity
no resahana ka nanivitra ao anatin'izay minitra vitsivitsy maromaro marantsika zay ny lafiny voalohany mikasika ny raharaha zakariasy tangalamena zakariasy izay nahazo fafana vonjomaika tamin'ity herinandro ity ny fijerinao ny indraraha iny indraraha io moa dia efa laza ny tena ny avocat zay ny aro azy fa tsy maintsy iroso any amin'ny fanadidina izay takiny izy ireo indrindraindrindra andriamatoa zakariasy zay mijory fa tsy manaiky aho ary vonina fanatrika am'izay olona nanana finiavana itory aho ka zay no maha ray aman-dreny azy aradrazana ary isaorana ny any faritra atsinany fa dia makamasina ny toerana misy azy ary iraha malala fa tsy mampiova ninina ho an'ny lehilahy manam-panahy ny fampijaliana ny fanaovana zavatra tsy mety aminy ary ho amiko dia mendrika izy raha ohatra ka manana fitenenana zay nataony tamintsika ary miandry nytohintsika ka amoa atsy afaka iteny zavatra iseho raha-pitso afakapitso fa amiko a dia mendrika ny fantatry voaka ny ambaindainy za zavatra zany satria mitaraina ny olona bois de rose tsy fantatry bois de rose zany iny zany ina no tombotsoa aondamosiny zany izy nanana azy tombotsoa tam'zany misy zany volameny zany mivoaka hoe vato ao ohatra de tsy fantatro izy zany mamoaka azy mandeha indray ny vato sorehetra zavatra maro samihafa no ny zavatra misy eto ka amiko a dia ho may ny vahoaka mailo ny vahoaka ary manatena ny vahoaka fa ny vahaolana zay iritsika araky ny tondrozotra ary zay nahatonga ny teny hoe satria ny premier ministre maire belgique ny teny hoe zaho dia tsy manana patron afatsy ny tondrozotra ka amiko raha nahasoatsika ny tamin'ny andro ny gira zanamasy zay premier ministre koa mena zay fahefana feny zay de nangina ny an-daniny sy nekilana satria mba nisy an'izany koa ne tamin'ny fotoanany ka raha am'izao fotoana zao ny tondrozotra no ekena fa hatongavana am'izany avy leo tateraha de ny olona mitsara azy hoe tena matotra tokoa lelanazy io ary mitana ny teniny izy io fa tsy tsika mpanao politika mikikika hoe ratsy na tsara io misy azy am'te hitomany premier ministre angamba te hisoro azy ary misy te ilazy hoe atao vo maramila toizatsika le fanontaniana satria maromaro ny zavatra nitranga tamin'ity herinandro ity ary mbola ilana ny hevitra ao ny tranga anankiray ihany keo am'sehatra ny ainao manjery fanehonkevitra dia niarahana lala ny sazy navoaka ny fitsarana no tompon'andraikitra atao anivon'ny onjam-peo anankiray ny Free FM zany ny fomba fijery na fanazavana azo entina amin'ny hoe atraiza ny fahalalana maneho hevitra eo anatrehany lalana velona misy amin'ny firenena anankiray araka ny fijerinao azy irahana hity iny irahana heno iny ary iraha manasika am'izao fotoana zao atao araky ny teny zareo dia to efa voasazy hony izy mianada tsy fantatro satria tsy nanatrika lizy fa izy teo amin'ny télévision no mba hitako ary de laza lay avocat fa tsy afapo satria tsy natrehin'lay fitsarana kiny moa ho an'ny mpitsara dia andraiky n'izay ho an'ny olona ntsaraina zony izay tsy anaiky ny zavatra tsy ara-dalàna kanefa amiko anareo mpanao gazety no oka hantaninao amin'ny fotoana mampety azy hoe ahoana ny fahalalana satria mbola be ny radio no mikatokatona fahatany mbola be ny gazety no tsy afaka milaza ny heviny kanefa dia dradraina fa ho alalahana izany ary eo anatin'ny tondrozotrany izany apaisement avoakany zay rehetra gadra politika efa mivoaka very eo ina ny antony mahatonga nisy tara andraiky ny PM maire belgique ny mamoaka zany amy lasinainy azy rapitso avoary lalàna avoary olona reo satria patronona fa mitenika koa ny apaisement de miainga any amin'ny atao hoe fivoahany reo gadra politika ary podio ny olona rehetra ny velany any
ary amin'ny article 20 aza de milaza fa tokony velona ny président ravalomanana ankalanahana ampidio izy tsy hitako zato izy aza fa nilaza aza tsy latsaka ary mino afa manam-panahy andriamatoa andro rajoel amin'ny zomay de teny hoe za koa tsy latsaka satria zay mianaka amin'ny rahalahy fototra zao ka dia hilamina ny firenena raha ohatra zahay mba miala rivotra kely ma miataka kely fa mba avileo ho jerena zay fanatanterahana filaminam-pirenena zay ary efa misaotra azy miloa satria le 9 ny handray ny olona ny avilo izy ka mangeteta mafy zay rehetra efa nazo fanasana ve anao zao efa nazo fanasana ny avilo ve anao sa mbola de nampahalalana loa hoe satria tonga ny fiatsona tamin'ny avy amin'ny CT hoe ianao dia anisany nahazo fanasana mbola tsy apelantanako satria telefona ho ano azo fantaratasy mbola tsy apelantanako ka de ho hitatsika eo moa ny vokany kanefa nahafaly azy ao de hoe ho avy eny hiteny iny ny président ny CT zay tsy iza fa rakotoarivelo zay ataontsika hoe filohan'ny délégationna ny mouvance ravalomanana ka tsy maintsy manotrona azy satria zay ny maha mouvance aka ohatra zay koa to hiteneny koa PM Omer Belgique zay ataontsika hoe tena fototra iorena ny fanatanterahana zay zavatra ampilamina firenena de mitondro zotra hanana fitenenana izy toy izany koa ny président ny ao amin'ny CST général dia manana maizazy koa iny olo iny ary ohatra zany dia zany manantena sady hoe zay nataony président ravalomanana andriamatoa ravalomanana no ataony andriamatoa andrindrindry rajoelina hilamina ny tany ary zay no litsika rehetra farana sady ihany koa ny fandaratsika satria manapetra ny zavatra rehetrarehetra ny teny indraimbava amaranana n'izay tinidinika teto izay révérend ny teny amaranako dia misaotra ny tenanao zay napititra lalilahy amin'ny zavatra tsy naposika nefa nahatsara zavatra satria nahazoko namoaka ny tena maizy araky ny teninanao azy ny gaga hoe anao ane mouvance fa maninona mampiavana anao tsy mandrava zavatra ve ny zavatra nataonao dia misaotra anao ary napatsy ah koa ny didiko tsy maintsy joroko ka zay rehetra zay dia matoky aho fa ho anareo rehetra zay nandre ny teniko androany dia ialako tsiny raha ohatra ka nisy teny mety tsy de nizaka ny vavonareo ialako tsiny ialako fondro hoe satria zay no zavatra heveritry fa mety de filazana zavatra tsy maintsy tokony ambara ho anareo zay faly dia matoky aho satria efatra taona zao no nametrahanareo aho adidy raha ny ala teo magro teto akorondrano de hoe anao tsy maintsy isolo madama raha tsy valaka andao hoentinene tsy mbazaza tsy nanaiky aho nanaiky aho fa nangatako ka condition taminareo hoe avileo ho amin'ny alala ny fifidianana no handraisako nyzany fedidina tanànina tanarivo zany fa tsy atao karazana forcine za tsy matery zany ny vahoaka no safidy efa nilatsaka candidat eto any aho hoe fahatelo aho tamin'ny nanomera vadikany zany tsy mbola tonga le fotoana rehefa tonga ny sasany ohatra mampiady angely de anao atao mera de ampidina katido amin'ny ranona sy ranona tsy any misy aza fa misy milazy hoe anao tokony président milatsahanao amin'ny fividianana amin'ny manaraka io efa nilatsaka tokoa tara tamin'ny farany teo tamin'ny 2002 satria tany velany tara fito andro aho tsy la velany ny ACC ny latsaka satria tara ka na izany asa dia nanana ny candidatnay zahay dia ny président ravalomanana zay lany somatsara ary tateorina de nanamafy fotsy zay tamin'ny 2006 am'izao tao zao dia be de be no hoe midira am'izay anao fa mafy manjonay sitrapon'andriamanitra anao ko tanteraka izy mahalala zay asoa ny voaka malagasy ka dia apetraky tsika aminy fanantenana ho any avy ny fireneny ty misaotra tompolahy misaotra tompoko vavy eny ary dia isorana be deaibe ianao nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana tamin'izao ariva izao indrina kely fitelyany atsimo any hoe nisy okela hanigna ny resaka saholany
hoanareo any amin'ny faritra moromana iny tapahantsika ny fiarahana aloha ho amin'ity alina ity akasitrahana ianareo rehetra izay nakasitraka sy nanaraka hatramin'ny farany izao fandarana tamin'ny l'actualité voalohany tamin'ny taona 2024 izao tsy aivina ihany fa ny révérend Andrianal John Andriamanampy no vahintsika tato anatin'ny fandarana tamin'ity alina ity akasitrahana ny teknisianina isorana amin'ny tafitafy ny rehetra izay manome fitokisana hatramin'ny Madagascar Télévision ny tenany kosa kitokodana mangadadalana ary mametraka ny marapitafa ho amin'ny manaraka indray toko klasy sy toko vavy. Mihoatra ny 520 ny isan'ireo olona izay tafiditra ao anatin'ny lisitry ny milina fampitsoran-keloka araka ny vaovao voaray. Ny maro anisa amin'ireo dia olona izay voakasika tao anatin'ny raharaha roa sy roa arivo. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny lisitra ihany koa ireo olona izay noenjehina sy nogadraina nandritra ny fitondrana teo aloha, izany hoe tao anelanelan'ny taona roa sy roa arivo sy sivy sy roa arivo. Amin'ireo miandry ny fampitsoran-keloka dia misy ny mitana andraikitra ambony teo aloha sy amin'izao fotoana izao ary anisan'ireny ny ministry ny raharaha-bahiny Pierrot Razonarvelo sy ny praiministra teo aloha Tantely Andrianarivo. Izy ireo izay samy efa nilaza fa hirotsaka ho kandida ho filoham-pirenena avokoa. Abetsaka ihany koa ireo miandry ny fampitsoran-keloka ny ao amin'ny parlementaroa ny CST sy ny CT izany ka anisan'ireny ny generaly Andria Feno, Olga Ravelo Arsoux, Zakael Boniface, Voninahitsy Jean Gène ary Branco Nantenaina. Ankoatr'ireo dia tsy vitsy ihany koa ireo olona sy vitsy miaramila akaiky ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka ny voakasiky ny fampitsoran-keloka ao anatin'izany ary i Bora Pierre, ny colonel Fanapierre, Lahady Samuel, ny generaly Rakotodrahasina, ny colonel Jean-Victor Intso, Gara Jean Robert, Zasy Lucien ary ny colonel Kotitia Solan. Ity faran'izay mamita sazy any am-ponja ihany koa amin'izao fotoana izao amin'ny raharaha hafa. Ny komisiona manokana misahana ny fampitsoran-keloka eo anivon'ny fitsarana dia efa tafapetraka ny volana novambra 2024 ary ity komisiona manokana ity no mandinika ny antota taratasy momba ny fampitsoran-keloka ary izy io ihany koa avy eo no anapaka ary amoaka ny lisitra faran'izay afaka mahazo ny fampitsoran-keloka ary miara-miasa akaiky amin'ny filan-kevitry ny fampihavana malagasy ihany koa izy ireo amin'izany. Efa bolana mialohan'ny fifidianana hatreto aloha dia mbola tsy tafapetraka ny FFM ary mbola tsy namoaka ny daty ofisialy hamoahana ny lisitry ny olona mahazo ny fampitsoran-keloka ny komisiona manokana. Saingy raha antifantratra dia efa mikirakira ireo fangatahana sy antota taratasy mikasika izay fampitsoran-keloka izay ity komisiona manokana ity. Nilaza ny Tangalamena Zakarias Patrick teo ampivoan'ny Fonjanantany Mora androany fa vonona ny hiatrika ny fitsarana ny tenany ary faniriany raha tonga eny amin'ny fitsarana ny mpitory azy amin'izany fotoana izany mba hisy ny fifanatrehana. Raha tsy aivina dia nanomboka ny volana novambra 2024 no notanana tao amin'ny Fonjanantany Mora ny Tangalamena Zakarias Patrick ho toan'ilay ampamoaka izay nataony mikasika ny raharaha Andramena. Ny fampiasana taratasy osika sy ny fanalam-baraka eo imasom-bahoaka moa no nampiangana azy. Omaly no nilaza ny maître Olala fa nahazo fahafahana vonjomaika ny olona izay arovany izay mendrika izany fahafahana izany raha ny voalazany no ny finiavany ilazany zavatra hitany fa tsy mety. Androany no tonga teny anivon'ny Fonjanantany Mora ireo atota taratasy avy amin'ny fitsarana ahafahana mampiatra izany fahafahana vonjomaika izany. Fahafahana izay tsy dia nampoiziny Tangalamena Zakarias Patrick loatra. Raha ny zavatra mitranga omaly aloha izany voalohany tsy nampoiziko satria izaho tsy nalala hoe miakatra instruction omaly le appelna LP izay natao ary eto aloha voalohany indrindra alohany amaliko an'izay fanontaniana izay dia noho hoe tsy nampoiziko ilay izy noho ny zavatra niatra tamiko sy ny zavatra niainako teo anivon'ny fitsarana teo anivon'ny gendarmerie. Manomboka manam-pinoana amin'ilay antsoina hoe refondation de la nation, refondation de la république satria azoko eritreretina ny anomezana n'izany fitsarana ny indépendance n'izany satria araka ny fahitako azy noho n'izay hoe tsy fanampoizako izay ny fanomezan'izareo LP ana omaly dia efa signina sahady amin'izay indépendance de la justice zay tsy afaka hiteny zavatra maro mikasika an'izay zavatra izay fa noho ny zavatra niainako no ahafahako milaza an'izany. Dia raha ny zavatra mety hoe mitohy amin'ny zavatra mety hitranga dia ataoko angambany fa miankina amin'ny fitsarana izay zavatra izay satria LP mbola tsy nisy audience, mbola tsy nisy fitsarana
ny andro ny fitsarana vonina hiatrika hatramin'ny farany. Nilaza ity farany fa efa nisedra ary mbola vonina hisedra hatramin'ny farany ny atonjay izay atao aminy. Nosoritany manokana fa nametraka fanajana taminy ireo mpiasan'ny fonja izay nanaja ny mahatangalamena ny tenany ary ny zavatra mangidy izay niainany tao am-ponja dia vao maina namafy ny fitiavan'ny tanindrazana. Na dia hoe amina émotion ny tenenako an'izay zavatra izay a ny fijanonako tato am-ponja vao maika nanamafy ny fitiavan'ny tanindrazana ato amiko. No tsy aiviny Zakarias Patrick fa ny tangalamena dia karazana mpitanjiro izay mitondra fahazavana ary miteny ny fahamarinana. Mpiaro biby ihany koa toy ny reny akoho izay miaro ny zanany ny tangalamena raha ny voalazany ary no izay indrindra no mahatonga azy hiaro hatrany sy sarotiny amin'ny faritra ny aviny sy ny arena izay misy eo aminy. Nilaza ny tenany fa samy mbola ho tsarain'ny tantarany rehetra. Araka ny nambaran'ny pasteur Mayola tetsy Alasorana namanga ny fiangonana Apokalipsy teny an-toerana izy io maraina io dia ny taona 3:24 indray ny faminaniana nomena azy manaraka aoriana ny fahatanterahany 3:24 izay nanomezan'Andriamanitra azy ny alasa azy ho filoham-pirenena. Faminaniana izay nomena hani voalohan'ny volana aprily ny taona 2000 raha ny voalazany. Laza ihany koa ny pasteur Mayola fa maro ireo faminaniana nomen'Andriamanitra azy fa misy ny nomena ho an'ny vahoaka rehetra ary misy ihany koa ny nomena ho an'ny fiangonana irery ihany. Raha nanontaniana ny fomba atongavany ao amin'ny fitondrana moa izy dia nilaza fa apetraka ao aloha izay vao amirotsaka amin'ny fifidianana. Zay tsy maintsy mbola hiatrehana ady fa le teny feto efa Jehovah mihitsy no niady ka dia marihana avokoa reo firenena rehetra reo dia raha isika zany ny firenena io ny fantrana misy fantrana firenena ray zany fantrana ny anaran'le firenena io fantrana anankiray kolokolo ny tena anaran'io firenena io ny firenena anankiray bahaly ny anaran'io firenena anankiray io ny firenena anankiray dia ny tsy fisy fandriampahalemana eo amin'ny faritra anankiray ny tsy fahasalamana firenena anankiray ny fampianarana zay tsy mandeha miloniny ny firenena anankiray ny fambolena sy ny fiompiana ny firenena anankiray tsika nisy hatramin'izay ireo zany raha vao tafitany Jordany tsika dia fahavalo sy maintsy ho potehana daholy satria Jehovah no hiady afatsika manatanteraka an'izany ka tsisy adany no tsika ireo na iray aza hoe voninahitra ilay mpanjaka. Halleluja! Halleluja! Amen! 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 Tsisy ajanona ireo. Mpanompo Mosesy. Efa maty Mosesy mpanompoka mitsangana mitahy ity Jordany ity ianao sy ireo olona rehetra ho any amin'ny tany izay omeko azy dia ny zanak'Israely. Ny tany rehetra izay nidiavy ny faladianareo dia efa nomeko anareo araka ny voalaza tamin'ny Mosesy. Ny tany rehetra izay nidiavy ny faladianareo dia efa nomeko anareo araka izay voalaza tamin'ny Mosesy. Izay tany nandehanantsika rehetrarehetra eran'ny Madagasikara firenentsika ty zany dia efa nomena antsika ty. Andiny fadimy tsisy olona janona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Amen! Fa tahaka nombako Mosesy nombako anao koa tsy andaonao na afoy anao ao Jehovah. Laza ihany koa ny pasteur Mayola fa araka ny nambaran'ny Jehovah Andriamanitra dia tsy hisy janona eo anoloan'ny vahoaka sy ny firenena malagasy ka ho fongotra manomboka amin'ity taona ity izay mety fanakatsakana sy fanelingelenana ao amin'ny fahampandrosoana dia ny kolikoly, ny tsy fandriampahalemana, ny fanodikodinana sy ny fangalarana ny harem-pirenena ary ny gaporaraka isan-karazany. Anisan'ny hita teny an-toerana tamin'ity maraina ihany koa ireo mpanao gazety vahiny izay nanaraka izao dia ny pasteur Mayola izao. Mpanao gazety izay amin'ny fahitalavitra sy onjam-peo iraisam-pirenena.
Ny filan-kevitra ny fampiavana malagasy dia tokony homena fahefana betsaka amin'ny fanapahana mikasika ny fampitsoran-keloka araka ny hevitry ny professeur Honoré Rakotomanana no marihany kosa nefa fa tokony olon-kendrona ao anatin'ny FFM izay mbola andalana amin'izao fotoana izao ny fametrahana azy. Ka ny amnistia zany moa dia efa fantatsika fa hoe raha tena tsaotsika hoe ny filozofia ny amnistia satria amin'ny krizy zany reny zany dia amnistia politika. Ary raha vao tena hoe amnistie politika dia in'ilay hoe amnistie large de plein droit zany hoe malalaka azy tonga dia avy hatrany zany ankoatran'ilay hoe amnistie angatahana amin'ny misy ataontsika hoe fanadiadiana ataon'ny FFM zany. Io moa tsisy tonga lavitra moa ndrirehetra fa raha taka ny tenako manokana zany raha ohatra hoe ny traikefa na ny expérience raha ny tena tokony anaovana ny amnistie io ny komite ny fampiavanam-pirenenany ny iny tena tokony mena fahefana betsaka mihitsy ary tokony olon-kendry olona tena mary no anatin'ny komite fampiavanam-pirenena ahafantatra tsara hoe inona ny ampilamina ny firenena. Zay zavatra kendreny zany hoe izavy no tokony omena fampitsoran-keloka mba haharisiny ny famelan-keloka eto Madagasikara satria nizanizy tsisy afaka iambo famitana marina ary tsy manao eloka teto Madagasikara zany na mpitondra vina na mpitondra vina na mpitondra hoe ataontsika amin'izao fotoana zao izy tsy afaka ilaza mihitsy izy fa tena hoe madio mangaragarana mihitsy zany. Manana fijeriny amin'ny mahampahalalany azy ihany koa ny professeur Honoré Rakotomanana mikasika ny sy ny vaomiera manokana amin'ny sahana ny fampitsoran-keloka. Fa ity indray mandeha ity dia misy vaovao zao zany vola zao eny fa misy zany hoe vaomiera manokana ao anatin'ny fitsarana tampony zay manapaka mandidy fampitsoran-keloka. Le izy zany zao dia hoe miankavy andareo mihitsy zany ny tenako ampanitra tena ny angaviko anareo zany mpikambanao tadio tsara fa crise politique tikatra amnistie politique tikatra zany hoe fampitsoran-keloka politika na tianareo na sianareo zao sady mijery ny lafiny lalàna nareo mijery ny lafiny politika koa zany fa tsy vita fotsiny hoe tonga dia lalàna mpiarina fotsiny zany tsy maintsy jerevanareo daholo zay ataontsika mba intaindrehetratrano zay zany no hoe inona moa zay zany ny zava-kinendriny dia diavinareo mba hampilamina firenena izavy no tokony omena fampitsoran-keloka mba ilamina ny firenena fa raha tsy mahazo fampitsoran-keloka ohatran'izao ary milazo hoe azo ivalozana ihany koa le izy fa tsy hoe tsy azo ivalozana zany zay rehefa misy azo ivalozana kosa moa zany dia zavatra hafa moa zany zay. Raha fohitra moa zany tonga fotoana mamety azy dia mbola hiditra mihitsy no hoe ny olona tohinona ny tokony azo le fampitsoran-keloka ny olona tohinona no tsy azo fampitsoran-keloka satria zao taom-baovao zao terabe folo amby roa arivo zao ataona ataontsika hoe fampiarabana dia ny hoe raha fampiaraba sika dia mba ho tao sambatra raha ho tao sambatra dia hoe taona hitondra filaminana taona mba ataontsika hoe hitondra fitoniana eo amin'ny lafiny rehetra taona hitondra fifaliana ary taona mba hoe hivoahana ao amin'ny fahatrano zay magisikisika amin'izao fotoana zao. Mikasika ny fifidianana indray dia nilaza izy fa tsy afaka ary tsy tokony tanterahana izany raha tsy misy ny fandriam-pahalemana sy ny fitoniana maharitra eto amin'ny firenena. Noho ny mbola tsy nahavitany Madagasikara mamerina amin'ny lohan'ny demokrasia manaja ireo fifanarahana momba ny zon'olombelona ekena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary mamaly ireo endrika fandikana akitsirano ny fanjakana tandalana dia voatery ny filoha Barack Obama anapa-kevitra anoho ny fampiatona ny fahafahanan'ny Madagasikara mandray ireo tombotsoa voafaritry ny Africa Growth and Opportunity Act na ny AGOA ho an'ny taona 2012. Mali sy Guinée-Bissau firenena roa hafa izay nahato amin'ny firaisambe afrikana toa ny Madagasikara no ny famindra-pahefana tsy araky ny lalam-panorenana dia samy tsy mbola tafaverina ao anatin'ny fandaharana io ihany koa ho amin'ity taona ity. Ao amin'ny AGOA raha tsy aivina no anolorana fanafoanana aba ho an'ny fidirana ao amin'ny tsena Amerikanina ho an'ireo firenena ahitana fitondrana demokratika miaro ny zo-pirenena ao aminy ary manaja ny fanjakana tandalana.
mbola mampanahy anay hatrany ny tsy fanajany mpitondra ankehitriny ny sasany amin'ireo foto-kevitra eken'ny firenena maro indrindra maneran-tany, hoy Andriamatoa Eric Wong, mpiandraikitra raha ao amin'ny masivo Amerikanina. Izay voafidy tao anatin'ny fifidianana malalaka sady maneho fahaiza-mitantana ihany no mahazo manantena ho tafiditra ao amin'ny AGOA raha ny voalazany. Na dia nahato tsy ahazo ny tombontsoa avy amin'ny AGOA intsony aza nefa i Madagasikara dia mbola ietazonia hatrany no manotra fanampiana betsaka indrindra ho an'ny mpolina malagasy raha ampitahaina amin'ny firenena hafa rehetra. Manomboka ny volana Oktobra hatramin'ny volana Avrily no vanim-potoana isehoan'ny arety mifindra pesta. Mandritra io fotoana io no misy ny orana ary miparitaka ny loto izay isan'ny mahavelona ireo biby toy ny voalavo izay mitondra ny tsimbokaretina pesta. Distrikta 470 eto amin'ny nosy ny fantatra fa nisy ny arety mifindra ny taona 2014 ka ny 9 izany tamin'ny taona 2014. Misy karazany roa ny pesta izay marihana fa aretina vetivety dia mifindra ary mety mianaka raha toa ka tsy voatsabo ara-dalàna. Hoe misy anankiroa, misy le hoe pesta bubonique na pesta na tarimo. Atody tarimo zany hoe misy atody tarimo any amin'ny tenda na farahatoka na ambany elika na amin'ny fotobe zay tsy misy ratra ary marary io manaintaina le atody tarimo ary misy hafanana be. Zay le tranga voalohany. Tranga faharoa dia hoe pesta pulmonaire na pesta areti-tratra. Io indray mamay be le olona, mikohaka le olona ary sepotra indraindray ary misy hafanana be dia reraka be. Zay le anankiray dia misy razany le reo dia rehefa miseho reo dia tsara marihana fa tokony anatona toko-pahasalamana satria le anankiray le farany teo le trangana pesta areti-tratra dia mifindra amin'ny alalan'ny fofinaina sy ny pitidrora. Anisan'ny fepetra voalohany izay tokony ho raisina entina migorana ny arety mifindra pesta ny fanadiovana ny manodidina mba tsy hangonan'ny fako isan-karazany ka mahabetsaka ireo voalavo. Fantany vao misy fambara soritra-retina eny amin'ny olona iray dia tokony hanantona mpitsabo avy hatrany. Ho an'ny eto Andrenivohitra dia azo atona ny toeram-pitsaboana eny Ambohimiandra raha misy soritra-retina pesta ny olona iray. Marihana fa maimaim-poana ny fanafody amin'izany. Mora mianaka ny aretina pesta ka noho izany dia tokony ahitandro ny fahadiovana ny olona tsirairay avy.